Very hasina tanteraka ny antenimieram-pirenena araky ny nambarany Andriamatoa Siteny raha ny solony aiko hatrany manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny zao araky ny nambarany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tatapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko tere ampiantohana izay dia ny mahakasika ny fono ankevitry ny Andriamatoa Siteny no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ho tanterahana ao miakadazy imeritsitosika ny 4 hatramin'ny 7 Mey ho avy izao ny tsena be fivoarana andiany faharoa hetsika karakarain'ny fikambanana fivoarana entina hanakekezana sy hanampina ny tantsaha eny fotony ary hampifandraisana ny mpamokatra sy ny mpanjifa indrindra ireo mpandraharaha no antony izao hetsika izay atao any miakadaza imeritsitosika izao ahitana varotra fampiratina fizarana fifaninanana ary fampisehoana sy ny maro hafa mandritra ny efatrandro ny hetsika izay atao io trano heva 4 ireo handray anjara amin'izy ity ho hita eny ny vokatra rehetra avy amin'ny tantsaha sakafom-biby asan-tanana fiompiana fitaovam-pamokarana eo koa ny fampisehoana ara-koltoraly manodidina ny 2000 isan'andro farafahakeliny ny olona andrasana hitsidika mandritra ny ity hetsika ity ary irarina mba ho tonga iray hetsy mahery izany ho hiatrany Rajerson Antoine izay filohan'ny fikambanana fivoarana nampahafantatra ny hetsika teny ankorondrano tamin'iny androny omahaliny eo am'resaka tsy fandripahalay malahindray mpangalatra tongolo izay poireau izy mivady reto ary nahiditra amponja vonjomaika eny an-tanimora araky ny fampitaom-baovao voaray hatrany tamin'ity herinandro ity mandripaka fambolena any anjeva sy ny manodidina any ny tena kajin'izy mivady reto mbola misy namany iray izay karony gendarmerie-pirenena any an-toerana any amin'izao fotoana izao noho n'izay asa ratsin'izy ireo amin'ny fangalarana sy fandripahana volon'olona izao zany ilay hoe elan'ny tonatonanana ka tojo masonangatra matoa tratra tahaka an'izao mantsy dia efa ela izy ireo no nanao an'izay asa ratsin'izy ireo amin'ny fangalarana volon'olona eny an-tsaha izao ilay halabotry madinidinika izay tena manimba ny fiariny tantsaha ary rariny sitsy ny raha toaka tena ho sarotiny amin'izany ireo tompony voly izay angalariny reto tsy matahotody reto nahoana raha toaka mba mamboly amin'izay mantsy mba afaka misitraka sy mivarotra an'izay voly no volenao zay fa tsy eo kamo hamboly nefa dia mangalatra izay vitany hafa andao am'izay ho resantsika ny zavanisy teny menterimberam-pirenena tamin'ity herinandro ity satria fantatra mantsy fa notsipahany birao maharitry ny tenimberam-pirenena ny volavola ny lahadinika izay noeritreretin'ireo mpanositra ho atao tamin'ny alalan'ny SMS no nahalalany ireo député ny firaisankina fa foana ny fiovorimbe izay tokony handinihana ny lahadinika natolotr'izy ireo tamin'ny andro ny 20 Mey iny tsy tanteraka ny fivorina izay tokony nandinihana ny fangatahan'ireo sombamboaka ny mpanositra amin'ny fametrahana lahadinika izay hampiantsona ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta marina fa ny ministry ny tontolo iainana andony aina Max Fontaine sy ny ministry ny raharaham-bahiny raha faravavitafika rasata ary ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola rindra hasombelo raha Badry Narson nono kasainy reto sombamboaka ireto hampiantsona tamin'io fotoana io tsy tontosana efa n'izany izay tena manitsakitsaka ny zony fanoherana sy ny député voafidimbahoaka ary ny lalam-panorenana araky ny voalazan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny mpanositra ireo hatrany namafisiny sy teny radrarasolo ny aiko izay filoha lefitra ny tenimberam-pirenena sady lehibe ny mpanositra fa manitsakitsaka ireo lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny tenimberam-pirenena manoloana izao fa sahiranana mianjady amin'ny vahoaka izao izahay nieritreritra fa hoe modely amin'ny fanatanterahana ny lalàna ity androm-panjakana ity satria mpanao lalàna izahay araky ny nambarany hatrany
lasa ny filohan'ny teny miaram-pirenena izay tokony hiary ny vahoaka ny fidy azy indray no miary ny tombotsoan'olombitsy amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tsy arako hoe inona intsony izany no ilana ny solombavambahoaka. Very azy ny tanteraka ny teny miaram-pirenena manoloana izao fanapahan-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izao. Io ny ampahany amin'ny nambarany Andriamatoa Siteny Randrianazolon'ny Haiko izay filoha lefitry ny teny miaram-pirenena sady lehibe ny mpanositra raha naneho ny heviny mahakasika an'izay tsy fahatontosany ny lahadinika izay noeritreretin'izy ireo ho atao izay. Diso fanantenana no sady tezitra no malahelo ireo solombavambahoaka avy ao amin'ny antoko-mpanositra ireo amin'izao fotoana izao manoloana an'izay tsy fahatontosany izay lahadinika izay noeritreretin'izy ireo ho atao izay. Ao anatin'izay dia maro sahady no miandry any izay mety ho tohiny ity lahadinika izay tsy tontosa ity amin'izao ankehitriny izao. Asa raha ho afindra handro hafa, asa raha ho avela fotsiny amin'izao izay lahadinika izay tsy tontosa no kasain'ireo solombavambahoaka mpanositra izay. Hanaiky hilavo-lefina eo anatrehan'izany ve ireo solombavambahoaka avy ao anatin'ny antoko-mpanositra ireo sa mbola hiziriziry amin'ny heviny hatrany manoloana an'izay lahadinika izay no kasain'izy ireo ho atao izay ary mba ho tanteraka sy ho tontosa amin'ny ilavanjireo azy amin'ny fotoana mahamety azy any ho any. Tao anatiny izay resaka fitrandrahana izay mampivarontsana ny mponina any Atsimo sy any amin'izao fotoana izao mantsy dia maro ireo milaza sy manameloka an'izay fitrandrahana izay fa ho manimba ny tontolo iainana. Nefa etsy andany ny minisitra ny tontolo iainana izay milaza mazava tsara fa tsy ny fitrandrahana no fahavalon'ny tontolo iainana fa ny fahantrana, ny fampiasana kitay sy ny maro hafa no tena isan'ny fahavalon'ny tontolo iainana araky ny nambarany hatrany. Karaha izay voalaza izay mantsy no tena hodiniantsika dia tsy tokony hampiasa kitay sy ireny arina fandrehatra ireny zany isika malagasy mba hialana amin'izay fa simba ny tontolo iainana izay. Nefa tadidio fa ny 80 isanjato ny vahoaka malagasy dia miaina any anaty tontolo ambanivohitra ary tsy manana fahefa-mividy amin'irony karazana fitaovana sy ny fampiasa ao amin'ny fiainana andavanandro toy ny GASY sy ny maro hafa izay hoentina hikarakarana sakafo na ihany koa hoentina handrahoana sakafo ireny ka tsy maintsy miaina sy mampiasa an'izay arina fandrehitra sy kitay izay ny ankabetsahany amin'ny vahoaka malagasy izay voalaza teo aloha ireo. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.